Mazereu ti fiainandraka azavela hanzeni tunitadio sakambino uramura kautena sara fiafara sufirano re zisumbinaina si urezi fangesi rilainari utanteli umodeli maufuninai chorira Riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosy ankehitriny ary ho avy. Aravaina riavana isika rehetra nahatratra izao alahady farany amin'izao volana fahavalo amin'ity taona 2024 ity. Satria na dia tany amin'ny lampamivoninahitr'Andriamanitra izay fian'ny fahamasinana azy rehefa mivorona ny zanak'Andriamanitra dia tonga teo kosa tany ny elohelo teo. Efa nameantsika ny fahefana ny tompontsika andehantsika hivavaka riavana. Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masonao ianao ny tomponay sy Andriamanitra ay, namianay ny hery sy ny fahefana andresy ny hery rehetra izay hanana amin'ny fahavalo ianao araka ny voalazan'ny soratra masina ka miteny ianao fa tsisy hampaninana anareo izany. Noho izany hery sy fahefana nomenao anay izany Jesosy io dia ampiasa an'izany izay ankehitriny ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sady manan-kerevany Nazareta, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Za mamindevina sy mandidy ny asan'ny diavoly Satana rehetra, tsy manana hery na fahefana eto amin'ity toerana masina ity. Tsy mitoetra eto ianareo diavoly misalobonana, diavoly mpangalateny sy mpitsaingoka valim-bavaka, maina andavaka ny elo, levina ny naty farimrehatra sy ny fara. Maina rehefa tsy manatrika eto ankehitriny, mandehanany entiny entanareo rehetra anaraka anareo any anaty farimrehatra sy ny fara, mao maina andavaka ny elo, tsy manana anjara etsony ianareo. Any Jesosy zahay ary efa novidiany Jesosy tamin'irany fanahy mason'ny tompo no ameny ity fitoerana ity, ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovana izany mivavaka izany. Sotra zoky malalo, sotra tompo. Amen. Andeha isika amin'ny voninahitra ny tompontsika sy mpanjakatsika fa mendrika an'izany izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Fanohizantsika ny fideranan'Andriamanitra ny Salamo 420. Andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10. Aorianan'izay ny hira fiderana dia ny hira 5 na 9 ao amin'ny fiarana fifoazana sandratoavy reny hiranao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe ka ny andininy
voalohany sy ny andininy fahadimy ihany no ataontsika amin'izany laharakira fahadimy ambin'ny folo na fahenina ambin'ny folo amin'ny fiarana fifoasana izany. Rehefa hita ary ny salamo faefatra amby roapolo rahantsika miredina ny andimy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidira amin'ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Iza izao mpanjaka amin'ny voninahitra izao? Jehova mahery totoa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira amin'ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka amin'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy mpanjaka amin'ny voninahitra. Amen. Iondrika ivavaka isika ry hava. Voninahitra neno sandratray ho anao Andriamanitro. Andriamanitra tomponay ianao. Andriamanitra mpanjakanay. Andriamanitra terainay sy ankalazainay ary omenay voninahitra ty ambany masoandro fa nahary tongotra aman-tanana anay zanak'olombelona. Ny lanitra ny seza fiandriananao ry tompo ary ny tany ny fitoeran-tongotra ao. Kanefa na dia izany ary mifahalebiazanao sy ny fahamasinanao. Miondrika ianao dia mijery anay zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Araka mivoalaza ny soratra masinao hoe ny mason'i Jehova mandinika ny alehan'ny olona ka mamatatra azy ny tontolo eny. Misaotranao izahay raha notahinao sy novelominao. Nomenao tombonandro izahay Jesosy eo. Nahatratra ty Alahady fa araka amby 30 ny volana Aogositra amin'izao taona 2024 izao. Tonga eto ary izahay hivavaka aminao, anaty tanana aminao, fa ianao no miteny fa izao olona miforon'ny tanako rehetra izao tiako amin'ny voninahitra ny anarako izy. Mangataka aminao ary Tompo, hanatrika amin'ny fotoana rehetra izay atao eto ianao. Fanahinao masina ny ameny ity toerana masina ity, ary anenika anay tsirairay avy eny am-pitoerana eny, hatrany tampon-dohanay ka hatrany am-paladianay. Mba ho masina izahay araka amin'ny teninao, fa izay tsy manam-pahamasinana, tsy mahita ny tavanao na ovinanao vina. Manome voninahitra anao ny anjelinao any an-danitra any. Miakohaka eo anatrehanao ireo olo masina efa tonga any amin'ny lafa amin'ny voninahitra ao. Tsy mba mahansahansahay Jesosy. Olombelona ety ambonin'ny tany ihany. Eto fitsanganana no manondrika ny loha fanajana amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Kanefa raha mba hindrana amin'ny feonareo fa tonga any an-danitra izahay, mba raisy akasitrao fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Mazao toerana ny fiangonana.
Andriamanitra ry havana dia manambara ny sitrapony amintsika mandrakariva. Melohan'ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha ataontsika ny laharan-kira 720 amin'ny fiarana protestanta, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ry fanahy mangetaeta mila fitsarana aza kivy mahareta setonao ifarana. Refanai mangetaeta mila fitsarana aza kivy mahareta setonao ifarana. Sitrapon'Andriamanitra ry havana izay omeny tompo antsika amin'izao alahady maraina andro tsara izao, dia araka izay hitantsika ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Petera voalohany toko 4 ka ny andininy 7 sy ny andininy 9. Raha mitovy ny edisiona ny baibolitsika dia any amin'ny pejy 430 aty amin'ny testamenta vaovao no misy an'izany. Petera voalohany toko 4 ny andininy 7 sy ny andininy 9. Rehefa hitantsika ny teny andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izay tompony teny. Fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endreka mahonona tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Amen. Mampatsiahy ny apôstôly Petera fa efa miakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny raha any lanitra. Fa zay mivoalaza ny soratra masina ary ambarany fa efa tena tombotra izany. Ka dia mampianatra antsika ny soratra masina hoe raha ho foana sy ho levina toy izany ny lanitra sy ny tany, inona ny tokony ho ataontsika zanak'olombelona? Ambarany voalohany hoe endre. Zany hoe raha ny fiantoham-pahendrena dia voalaza ny soratra masina fa fatahorana an'i Jehova mila matahotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana. Ary faharoa manaraka an'izay, mila mahony tena amin'ny fivavahana. Mahonona tena amin'ny fivavahana. Mivavaka aiza mitsahatra. Ary ambaran'ny tompo fa izany rehetrarehetra izany dia atao amin'ny fitiavana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, fankatiava tsara, fa ny fitiavana
manarina fahotana maro. Ka dia manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra amin'izao farany volana izao ny tokony hanarahantsika an'izany tenin'ny soratra masina izany, satria vahiny sy mpivahinitsika ny ety tany fa tsy misy ny olona mandrakizay ety. N'Andriamanitra mivoninahitra fa ampitoeriny amiko sy aminao kosa ny tenin'Andriamanitra ka maka tsara ao anatin'ny fotsika. Tsy natateraka n'izany sitrapon'Andriamanitra izany izaho sy anao, fa voalaza ny soratra masina hoe raha mbola miratra koa iny masoandro iny ka mandra-pahatonga amin'ny filetehany, tsy misy olo marina ety ambonin'ny tany izay manao mitsara ka tsy manota. Andeha isika eritreritra n'izany sitrapon'Andriamanitra izany ka mba hanao ny laharan-kira fa 777 raiky feno antra itiany zanakao. Ny foko dia mahantra raha lavitra aminao. Ny indininy voalohany ataotsika eo am-pitoerana ihany, ary ny indininy fahefatra kosa no ataotsika eo am-pitsanganana mba hamindrano ny tompo fo amintsika. Miraggio feno andra inteni zanakao e fuoco di andara la vitamina Taninanandrano rakaina izatutuliza kare rakaniana iya takamina Ny tompo aizany fitafianareo no tiatiaro eo anatrehako, fa mifonareo no tiatiaro andeha hibebaka eo anatrehan'ny tompo isika hivavaka. Sotranao zaho ery tompo no ny amin'ny sitraponao mampatsiahanay indray ankehitriny fa efa akaiky ny fiavinao eny amin'ny raho ny lanitra.
dia mifanavahanao ny ondry amin'ny osy ary ny tsiparifary amin'ny vary. Andriamanitra hoy ny soratra masina efa nanendry fotoan'andro anankiray isy eo amin'ny olombelona tsirairay avy eo anatrehany. Fona aminao izahay raha toka maniasia ety ambonin'ny tany, tsy mieritreritra n'izany fa izay sitraky ny fonay mbola ataonay, izay eritreretin'ny sainay no voisinay mandrakariva, ary matetika ary tsy tena matoky anao izahay fa miovaova araka amin'ny voalazan'ny soratra masina. Koa indreto izay mibebaka sy mivalo eto anatrehanao, mangata famelana no ny amin'ny fahotanay, fa misainanay ratsy ny fonay maloto eny izay nijeren'ny masinay ny ray sy ny tananay na le amin'ny tongotray, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra, na dia ny teny miloka avao anatin'ny vavanay ary. Mangataka famelana sy famelan-keloka no ny amin'ny raha nalatsaka ao Jesosy Kristy Tompo teo ambony azy fijaliana ho fanadiovanao no elokay, fanasanao ny fahotanay. Mamindra fo aminay ianao Jesosy, fa mamindra fo sy miantra Jehova, ary maharo-po sady be famindra-po. Fantatray tokoa fa Andriamanitra ianao fa tsy mba olombelona, ka mitana ny teny fampanantenana mandrakariva manao hoe noho ny amin'ny anarako hononika eo mifahatezerako, ary mba hiterana eo mason'ny olona mamindra fo aminareo aho. Sotranao Jesosy io, misaotra indrindra soko malala, fa ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy mizahatavan'olona, fa izay manatona anao amin'ny fony ary vonina hiala amin'ny ratsy fanaony, zany nakasitranao indrindra. Fa izay efa nahazo famindra-po sy famelan-keloka, ka indreto izay indrana ny tonikira amin'ny voavela eloka izay nisoratan'i Davida mpanjaka manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny olona, tsy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijaly raha nanapakapote planto, nomboana tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any hevin'ny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tompo malalo mpanjakako ianao, tao mihafa resy lahatra noho ny famonjena vitanao. 730 amin'ny ferana fanampiny 15 ihany, fanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo. If
voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra rononom-panahy ho amin'ny sekoly Alahady isika ankehitriny. Dia tonga amin'ny fotoana 10 minitra sekoly Alahady isika ankizy dia manasa ny ankizy rehetra mpianatra sekoly Alahady hatramin'ny lehibe indrindra, ny mpampianatra sekoly Alahady na izay vao mikasa mpianatra sekoly Alahady ihany koa, ary ny dekona mpianatra sekoly Alahady hanatrika izao fotoana izao. Alohan'ny fotoana rehetra dia ataontsika tsangane. Ataontsika ny hira fa 3:813 ny andininy voalohany ihany dia hivavaka tsika. Mamindra fo aminay, mangataka aminao ako sokafo mivavahady-tsainay anankidimy, ny masonay ahita, ny sofinay andre, ny nofinay hitsapa, ary indrindrindrindra hanomboly sy arentsiro ny fitiavanao anay zahay Jesosy amin'izao 10 minitra ny sekoly Alahady izao. Voninahitra ane dia anao rery ihany. Amen. Petraka aritsika rakizy. Hodiniantsika ty ratsan-tanantsika akavia ty, akavia fa tsy ny ankavanana any dia amin'ny alalan'ity ratsan-tanantsika akavia ty no hitadiditsika tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Fa maninona ary ty ekipe tanany ty no tsy mbo miaraka amin'reto anankiefatra reto? Mahagaga mahagaga. Dia jerevantsika ndre nefany rehefa misy zavatra ilaitsika dia ty manondro hoe itsy le izy na arily lalana, ary fa maninona rito ny lava be mihitsiny satria izany mahery rehefa lava sy lehibe dia mahery matanjaka. Dia ty manaraka ty rakizy tamin'ny dada sy neny natao vodiondry dia soratra dia mariazy, tsy natao tamin'ny ankavanana izay ny hoe akavia le izy. Tamin'ny natao rara zany dada sy neny dia natao mariazy zareo dia teto ny napetraka le peratra mariazy hoe mandraka izay zany dada sy neny tsy mahazo misaratsaraka mihitsy ary fa maninona ary tiany kely izy kosa ny nge dia tsy mbo misy andraikitra manokana omena anazy miantahanta kely eo izany dia miatakatana dia hoe fa inona ary ny ilainandreo ratsan-tanana akavia anankidimy ireo amin'izao 10 minitra ny sekoly Alahady izao. Andao nge sokafantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7 ny andininy 5. 7 ny andininy 5 dia izao vakiako aloha ny tapany 2-3 dia rehefa avy eo ampiaritsika amin'ity ratsan-tanana 5 ty le izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no nomena antsika, ary ny fanapahany dia eo an-tanany,
ary ny anarany dia atao hoe dozy izy nareo hoe misy anarana be dia be zany jesosy a dozy nareo hoe maîtresse eo ahoana zany no fitadidianan'le izy fa misy anankidimy be zao mihitsiny aho dia tsotra kely miaraka aminao eny foana liza dia tadidinao ny anarany dia